Vatsimpana etininy Ratovelo Jacqueline. Jesosy nasandratry ny tanakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindro, indreto izay zanaka ho asan'ny tananao rehetra, mbola faly miondrika mpanajany ao anatrehan'ny voninahitra ao, mba hiarahabanao, hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao satria mendrika ny fahamasinanao sy ny fahalebiazanao zany rehetra zany. Misaotra indrindra ihany koa Tompo amin'ny tombonandrom-pahavelomana nomenao anay. Misaotra ihany koa mbola nanafinao anay hery sy tanjaka fahasalamana, ahafahanay mivavaka aminao amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra, ary ankehitriny koa zahay dia mbola nomenao tompo-pahasoavana andreny afatrao, mampianatra anay, anitsy ny lalandisonay, anokatra ny masom-panahinay mba hahitanay tanteraka ilay fahazavana lehibe avy aminao, azahoanay famonjena maharitra mandrakizay. Mba hatanteraka izany rehetra izany atsakany sy andavany nefa Tompo malalo, dia mangataka aminao zahay mba diovy sasao amin'ny raha soanao ny foamam-panahinay, mba hahafahan'ny fanahy masinao hiasa mahery ao anatinay, hanavao ary hanatsara nay tanteraka, ka ny teninao rehetra dia tsy handalo fotsiny sanatria fa tena hitoetra, haniry ary hamoby dehibe ao anatinay, ampiarinay ao amin'ny fiainanay ary ampaherezinay koa ny manodidina anay. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Tompo malalo no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Dia mitenena Tompo fa vonona izahay andresy ankatoa ny teninao. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Aleloia. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apôstôly, asan'ny Apôstôly, toko 17, ny 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Actes des Apôtres, verset 17, chapitre 22 à 31. Hovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ary Paoly nitsangana tao afovoan'ny Areopagoka nanao hoe, ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao, ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany no torohiko aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba hitoetra ao anatin'ny tempolo natao tanana, sady tsy mba topoin'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao, aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponenina ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritra ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapaka hahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika, araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Ary satria ateraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no atao tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaizana matsaina n'olombelona. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanindry andro iray izay tsaharan'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, ho efa nanome vavolombelona ampino ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no ndeha angalantsika fampahirezana androany. Fantatsika rehetra tsara tokoa fa i Paoly ry havana dia rehefa tena niona tamin'Andriamanitra marina izy ka niova fo tanteraka, dia nanolotra ny fiainany iray manontolo an' Jesosy Kristy, ary dia natsapa tsara mihitsy koa izy fa na ny fahaizana mampahalalana aza dia tsinotsinona fa zava-poana eo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ary amin'ny maha olombelona koa dia tsy ampy izany rehetra izany hankinan'ny fanahy ao anatintsika. Fantatra koa fa
tsy tamin'izany andro zany ihany no misy olona mivavaka sy nitoky amin'ny zavatra hafa fa na dia amin'izao ankehitriny izao koa aza dia marobe tokoa. Ao ny olona tsotra manam-pahaizana, ny olona ambony toerana, eny fa na dia ireo izay olona be voninahitra aza dia mbola misy no tsy mitoky amin'ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, fa mbola variana mitady fanampiana sy vonjy amin'ny razana sy karazan-tsampy maro isan-karazany. Inona ny anton'izany hoy ianareo? Ny antony dia satria tsy ampy ny fahalalana an'Andriamanitra, ary io tsy fampiny ny fahalalana an'Andriamanitra io no zavatra tena nanaitra ny fanahin'i Paoly ry havana raha nandalo tao amin'ny tanànany Atena izy, satria be dia be tokoa no mpanompo sampy tao, ary tena resy lahatra izy fa tsy mifidy sarangan'olona mihitsy ny filana ny fandrenesana ny filazantsara Jesosy Kristy, satria tokoa mantsy ilay fanahy ao anatintsika olombelona tsirairay avy dia tsy vita ny zavatra izao tontolo izao, izany hoe ny fanahy ao anatintsika dia tsy vita ny arena, tsy vita ny vola sy ny voninahitra, tsy vita ny fahaizana, tsy vita ny fahalalana koa. I Paoly izay efa tena niova tanteraka dia tsy navita nangina teo anatrehan'izany zavatra rehetra izany tao amin'ny tanànany Atena, izay tototra ny sampy tanteraka tokoa, fa tsy maintsy nitory ny filazantsarany Jesosy Kristy izy mba ahazahoany ny Atenianina famonjena ihany koa. Matory havana nampandrenesina antsika izao tenin'Andriamanitra izao dia satria mianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra koa fa tsy ny Atenianina ihany no tototra ny sampy, fa isika malagasy ihany koa dia tototra ny sampy. Be dia be tokoa mantsy no tsy mahazaka ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao. Be dia be no tsy mahatanty ny lahazonady tsy maintsy hatrehana eto amin'ity izao tontolo izao iainantsika ity. Anika dia nidodododo nitady vonjy sy fanafahana any amin'izao zava-poana maro isan-karazany izao alefan'ny Satana. Noho izany dia tena tian'Andriamanitra tokoa isika ry havana, isika rehetra izay efa mifo, izay efa nareny filazantsarany Jesosy Kristy, dia tiany isika mba tsy hangina tahaka ny Paoly fa mba hitory amin'ireo mpiarabelona amintsika ny zavatra izay mety teo filazantsarany Jesosy Kristy izay maty sy nitsangana tamin'ny maty, mba hamonjena ireo izay mbola miviravirain'ny devoly Satana isan-karazany, ary ireo izay mbola anjakain'ny aizy ny fanompoan-tsampy ihany koa. Io filazantsara notorian'i Paoly io ry havana dia tokony tsy hiova mihitsy na rahoviana satria marina tokoa fa na ny jiosy na ny jentilisa na ny olona rehetra tsy misy akanavaka koa na ny ambony na ny ambany dia tsy maintsy mino an Jesosy Kristy aloha vao mahazo famonjena, fa tsy vitany hoe mivavaka fotsiny ihany akory dia vita, ary ny olona rehetra tsy maintsy mila an Jesosy Kristy avokoa, satria ny hevitrintsika olombelona irery ihany tsy hitondra famonjena na rahoviana na rahoviana. Andriamanitra ry havana dia naniraka an Jesosy Kristy tety ambony tany mba hanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Maty Jesosy dia nalevina ary nitsangana tamin'ny maty koa mba ho vavolombelona ilay fitiavan'Andriamanitra antsika, ary tamin'ny alalan'i Jesosy ihany koa no hitsarana n'izao tontolo izao. Ary rehefa nitsangako velona Jesosy dia niteny hoe mandehana ka mitoria ny filazantsara any amin'ny olombelona rehetra. Ary raha tonga tao Atena i Paoly indray andro dia anisan'ny nanaitra ny fanahiny ihany koa ry havana nahita an'ireo olona sasatsasany tao Atena ireo fa nivavaka tamin'ny tsangam-bato iray ka misoratra hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Teo anatrehan'izany dia nilasy Paoly hoe io Andriamanitra izay ivavahanareo io izy kanefa tsy fantatrareo, io indrindra no ambarako aminareo ankehitriny. Isika koa ry havana amin'izao fotoana iainantsika izao dia mbola betsaka no voarebirebon'ny Satana hitoky sy hivavaka amin'ny karazan-tsampy rehetra izao, hivavaka sy hangataka fitahiana amin'ny razana izay fantatritsika tsara tokoa fa sady tsy mandreny ary tsy mamaly ny fangatahantsika akory. Kanefa isika tratran'ilay karazana toko fitaka omen'ny devoly Satana dia tafahala tsikelikely tamin'ilay Andriamanitra mpamonjy tokana ary nanao izay rehetra daniny kibontsika nanaraka ny fanaony izao tontolo izao. Io ilay Andriamanitra mpamonjy tokana io ry havana, io ilay Andriamanitra ninia tsy nijery ny androny tsy fahalalantsika. Kanefa kosa izy ankehitriny dia mandidy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hibebaka. Ary io Paoly hoe teo aloha izy raha mbola tsy tonga teo aminareo aho dia tsy mahagaga raha tsy nalalana inona na inona ianareo, anika dia nivavaka tamin'ilay Andriamanitra tsy fantatrareo akory. Fa ankehitriny kosa
efa nampitondrain'Andriamanitra ny teny ary ambarako aminareo fa izy ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, izy ilay Andriamanitra mpamonjy tokana, ary izy ihany koa no mandidy ianareo sy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hibebaka. Izany androny tsy fahalalana izany efa mety nahazo antsika tsirairay avy izany ry havana, efa mety nahatratra antsika izany. Mandra-pahatonga n'ilay filazantsara marina teo amintsika, filazantsara izay manazava ny lalantsika rehetra, filazantsara manitsy ny fahadison-kevitrytsika ihany koa, filazantsara izay mitona antsika hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isanandro. Satria ny filazantsara izay nentin'ny Paoly dia manambaratra hanetrany hoe Jesosy Kristy dia maty nisy oloheloka antsika teo ambony hazo fijaliana. Nitsangana tamin'ny maty izy mba ho vavolombelo ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Izany rehetrarehetra izany ry havana dia tsy tokony ho adinontsika fa hitoetra ao am-pontsika isanandro. Teo aloha angamba isika mety mitady ny marina hoe iza ary aiza no ahitana izay tokony hotompoana sy hankinana tanteraka. Kanjo isika dia tafalatsaka tao anatin'ny fanompoan-tsampy izay nanome famonjena feno fitaka, nanome famonjena tsy maharitra akory, famonjena feno fahamaizinana tanteraka, mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay nitondra fahazavana lehibe ho antsika. Ary io fahazavana lehibe nampitondrain'Andriamanitra amin'ny Paoly io ho an'ny Ateniana ry havana, io koa no nampandrenesina antsika malagasy rehetra androany, ary tamin'izany no nandidian'Andriamanitra antsika rehetra koa mba hibebaka raha tena mangetaeta ahita ilay famonjena maharitra mandrakizay isika. Ary noho io filazantsara izay nampitondraina ny Paoly io ihany koa ry havana dia tsy misy afa-miala isika na dia iray aza amin'ny fitsaran'Andriamanitra, ary efa noporofoin'Andriamanitra ihany ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny nanolorany any zanan'ilay tokana ho faty mba hamondy antsika ary natsangany tamin'ny maty ihany koa. Izany fitiavana tsy roa aman-tany nomen'Andriamanitra itsika izany ry havana, izany no tokony tsy hala am-pontsika tsirairay avy na roviana, ary mbola tokony hanosika antsika ihany koa hifona sy hibebaka mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireo fahotana marobe izay vitantsika. Nandrafisantsika n'ilay Andriamanitra fahazavana lehibe, ilay Andriamanitra loharanon'ny fitahiana sy fahasoavana, ary ilay Andriamanitra manome famonjena maharitra mandrakizay ho antsika ho an'izay rehetra tia sy mankatoa ny didiny. Amen. Hivavaka isika. Tompo malalo, misaotra anao eram-po, eran-tsaina, eram-panahy izahay satria na dia tao etena aza no mitongava an'izao teninao izao dia mba nampandrenesinao anay koa izany ankehitriny. Laza aminay ianao fa ninihatsy nijery ny andro ny tsy fahalalanay, fa ankehitriny kosa dia mandidy anay olombelona rehetra ianao manerana an'izao tontolo izao mba hibebaka. Efa dodina sy may tokoa mantsy ianao tompo malala satria efa tena tongotra dia tongotra ny farany, ka mbola miala nenina aminay ianao. Sambo ho anisan'izao very any amin'ny fiaina tsy hita izay rehefa avy niatrika ny fitsaranao. Betsaka tokoa mantsy izay tompo no manampitsofina amin'ireo didinao marobe, manidy ny fonay ihany koa mba tsy ahafahanao mitoetra sy manjaka ao anatinay, satria mbola fahamaizinana no manakona tanteraka ilay fahazavana lehibe nentinao hamonjenanay. Mifona sy mibabokelika ao anatrehanao tompo satria mbola variana tamin'ireo famonjena sadasada, tamin'ireo famonjena feno fitaka tsy maharitra akory. Amela heloka tompo dia mamindrafo aminay ireto olona madiditra sy tsy mendrika akory na dia iantso ny anaranao azy. Misaotra indrindra Jesosy satria raha ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalànay ianao dia midika aminay izany tompo fa mandefitra aminay ianao, mbola te hamonjy anay ianao, kanefa androany kosa dia mbola mandidy anay tsirairay avy ianao tompo malala mba hibebaka hiala amin'ny fahotanay sy ny faratsinay rehetra, ary ho vonona amin'ny fonay koa hiverina aminao, ankatoa ny didinao rehetra ho tia sy hanajanao tanteraka ihany koa. Ka raha ho avy ny fitsaranao dia ho amarinonao eo anatrehanao izahay, ary ho isan'izay olona ho vonjenao ka handova ny fanjakan'ny lanitra ao mandrakizay. Amen. Raiso ny toranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Hitahy ianareo anie Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehova ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka hanome anareo fiadanana.
andidy ianareo rehetra hibebaka koa Jehova ka hamonjy sy hanafaka anareo ary hanokatra ny varavaran'ny lanitra hidiranareo ary hitoeranareo mandrakizay. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Haleloia. Amen.